ho an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Anio alahady 9 marsa 2024 alahady faharoa amin'ny Karemy, alahady sampanasa, alahady ny sampanasa momba fampandrosoana FJKM. Natoka fitandremana eto Sotrostiavana hitondranam-bavaka ny fikambana ampitoroteny ny katekista sy ny vita fiofanana rehetra. Ibanjinana ny lohahevitra hoe miantso ho amin'ny fibebahana ny Tompo. Ny liturgia amin'ny andro fahatelo natanterantsika izao fampovavahana izao ary fandarana iombonana avy any amin'ny safy FJKM no nakantsika ny fandarana anio. Hitsangasika anao ny hira ho amin'ny azakazaka masina. Fisaorana sy fideran'Andriamanitra dia raha antsika mamaky eo am-pitsanganana ny salamo efa voalahatra. Amin'ny anaran'i Jesosy, miderahan'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Aoka anao izany navotan'i Jehovah, dia izay navotany ho afaka amin'ny tany fahavaro, sy nangoniny avy tany amin'ny tany maro, dia avy tany antsinanana sy andrefana, ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina. Amen. Viva
iombona mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay masiny indrindro, Jehova tompony maro no anaranao. Midera, misaotra sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay fa miantso anay ho amin'ny fibebahany ianao amin'izao alahady natokana hitondrana mibavaka ny safefitsika amin'izao ary koa ny fikambanam-pitorotea sy katekista ary ny vita fiofanana rehetra eto amin'ny fitandremana. Mangataka aminao izahay mba tafimy fanahy masinao ka ho afaka mitana amin'ny fahavalo ary amaly ny antso ho amin'ny fibebahana izay tsiraray avy. Ary mba tsy hitony ny diranay teto ny voanay amin'izao tranonao masin'izao izay tsy afy fa vavahadiny lanitra fa samy andray ny fitahiana avy aminao izay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Faly miarabanareo ankizy sy tanora amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomposika. Hivavaka isika. Jesosy, tsy anay loatra ianao ka tsy mitsahatra ny miteny aminay. Indreto ary izahay zandrinao, mitenena aminay fa te hianatra aminao izahay. Amen. Dia hosokafantsika ny baibolintsika dia hiarahantsika mamaky ny Hosea. Hosea 4:12 andininy faharoa. Hosea 4:12 andininy faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, ry Israely io, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrao fa lavikeloka ianao. Ndao averintsika vakiny zany dia soloantsika amin'ny anarantsika ilay hoe ry Israely io. Amin'ny anaran'i Jesosy, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrao fa lavikeloka ianao. Amen. Isika tsirairay ireto indrindra no hitenenan'i Jesosy an'izany amin'ity anio ity. Fa maninona moa isika no tenen'i Jesosy hoe mivereny? Satria niala tamin'ny lalana no soritan'Andriamanitra ho antsika isika. Mandeha arak'izay tiantsika isika ka lasa manalavitra n'Andriamanitra. Inona nefa no mitranga rehefa manalavitra n'Andriamanitra isika? Mijaly isika. Dia tonga avokoa izao karazam-pahoriana rehetra izao. Tantara iray ao anatin'ny Baiboly izay efa fantatrareo tsara no andeha ho jerentsika amin'ity anio ity. Tantaran'ilay zanaka adala. Nisy lehilahy anankiray nanana zanaka roa lahy. Dia olona izandriny tamin'ny dadany hoe omeo ahy ny anjara lovako. Dia nomeny iray ny azy zany. Noho ny azony anefa ny lovany dia lasa izy ary nolonan'iny tamin'ny sitrapo maro samihafa izany. Fotoana fohy tao aorianan'izay dia lany ny fananany, tonga nahantra izy. Hany ka voatery nitady asa. Inona ny asa hitany hoy nareo? Mpiandro kisoa. Mpiandro kisoa no asa hitany. Indray andro teo am-piandrasana ny kisoa izy dia nona mafy. Hany ka ny hanin'ny kisoa no nohaniny. Teo izy vao tonga saina hoe ny mpiasa any amin'ny dada aza manan-kanina be dia be fa andeha hiverina ody aho. Niny nandeha tamin'ny lalana izay tiany ilay zanak'adala, hany ka nijaly sy tonga nahantra. Dia toy izany koa isika rehefa tsy manaraka ny lalana nosoritan'Andriamanitra ho antsika, rehefa tsy miaino izay toro-lalana omeny dada sy neny antsika. Anio ary inona no lalana tsy izy izay mbola andehananao? Inona ny fombafomba mahazatra anao izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra? Anio miantso anao Jesosy hoe miverena. Tapao ary ny hevitra andao hiverina fa mbola tsy tara ary tsy andahantsika izy raha miverina isika. Aiza moa no ahitantsika ilay tenin'Andriamanitra ny anarantsika teo? 4:12
anjiny faharoa manao hoe ry Israely eo miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao fa lavikeloka ianao. Amen. Ivavaka isika. Jesosy renay ny teninao manao hoe miverena. Mifona ny amin'ny nandehananay tamin'ny sitraponay hatr'izay. Dreto zahay te hiverina aminao. Azony zahay ao anatin'izany. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra tomponay misotranao izahay raha mbola anomenao fotoana andrenesana ny teninao. Agnatanay ny fanahinao masina omba ireo mpanomponao izay ampiasainao hamaky teny sy hitondra ny hafatrao. Ary ny fanahinao masina koa ny anokatra ny fo ny vahoakanao ka ho voarainy avokoa izay tianao ambara. Ary hiverina aminao Andriamanitra izy satria ianao efa miantso azy hibebaka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka hamaky sy hainy soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Hosea. Hosea toko fa 4:10 andininy faharoa ka hatramin'ny faha-4. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ry Israely ô, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao, fa lavikeloka ianao. Mitondra teny ianareo, miverena amin'ny Jehovah ka manaova aminy hoe mamelany eloka rehetra ary raisy izay tsara. Ka dia aterinay ho fanatitra ny molotray. Asiritsy hamonjy anay, tsy taingo tsovaly izahay, sady tsy teny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe ry Andriamanitray ô, fa ho aminao no ahitany kamboty famondram-po. Ho toizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Marka toko 1 andininy fa 4:12 ka hatramin'ny 5:12. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily faharoa an'ny Timoty faharoa toko 2 andininy fa 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa voasambotra Jaona dia nakany Galilea Jesosy, nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tompo kase izao. Ny Tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny Tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy tany koa. Ny sasany omem-boninahitra ary ny sasany alambaraka. Koa raha misy olona manadio ny tena no afaka amin'ireny dia ho fanaka omem-boninahitra izy, efa nohamasinina ka mahasoa an'ny Tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Amen.
arabantsika fiangonana riavana tonga amin'izao alady faharoa amin'ny karemizao alady fahatelo atao anatin'ny volana martsa mbola io ampana ny perikopy FJKM amin'loha hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana ny tompo alady ny sampanasa fampandrosoana FJKM ary alady koa atserovantsika ny fikambana ny mpitoroteny sy ny katekista omban'ireo vita fiofanana rehetra eto amin'ny fitandremana misy antsika manona ny fahasoavan'ny tompo ho aminareo voakasika izao fotoana manokana izao ny tompo ane hiasa amin'ny fanahy masina hamoky zavatsoantsika avy amin'ny teny izay hotoriana ankehitriny raha ny perikopa voalahatra sady efa novakina tamintsika no verenana vetivety dia andininy 7 monja ny totaliny ao amin'ny testamenta taloha no Hosea dia andininy 4 ao amin'ny filazantsara ny Marka dia andininy 2 ary any amin'ny Timoty 2 dia andininy 3 zay no totaly andininy 7 tena foy ny perikopa tamin'ity alahady ity foy nefa manandanja satria manambara amintsika ny fototry ny fampandrosoana ny fiangonana ny fototry ny fampandrosoana ny tsirairay ny fototry ny fampandrosoana ny firenena eo amin'ny Hosea miantso amin'ny fibebahana ny tompo ka milaza manao hoe ry Israely miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrao fa lavokeloka ianao ao amin'ny filazantsara ka Marka Jesosy no manao toroteny fohy de fohy ampahany amin'izany no hoe mibeba ianareo ka minoho ny filazantsara ao amin'ny Timoty 2 dia misongadina amin'ny fiantsoana ho amin'ny fibebahana ny soratra manao hoe aoka izay rehetra manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy antso ho amin'ny fibebahana raisika aminareo andiny soratra masina ny songadina tao anatin'ny perikopa izay efa natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora teo ihany Hosea 4:12 andininy 2 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ry Israely miverena amin'Andriamanitrao fa lavokeloka ianao ry Israely miverena amin'ny Jehovah Andriamanitrao fa lavokeloka ianao rehefa mamaky ny 4:12 manontolo izay mamarina ny bokyny Hosea isika dia afaka mamitina an'izany soratra masin'izany amin'ny hoe miverena amin'ny tompo fa havaoziny ianao miverena amin'ny tompo fa havaoziny ianao ny voalazatra ny ampiandohana riavana dia manao hoe raha tsarovana amin'ity anio ity ny sampanasa fampandrosoana dia tsy tokony ho adinotsika araka ny afatry ny perikopa telotonga fa ny tena fampandrosoana marina dia miainga amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra miainga amin'ny fibebahana tsy misy olona afaka androso eo amin'ny fiainany raha tsy efa nibebaka izy ka niverina tamin'Andriamanitra tsy misy fianakaviana afaka hivelatra bebe kokoa noho ny tamin'ny lasa raha tsy manaiky hibebaka ny fianakaviana tsy misy fiarahamonina azo heverina fa ho tonga amin'ny fampandrosoana raha tsy efa mibebaka ny mpiarahamonina ary tsy andeha ho azy no hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso raha tsy raisina no hoe tsy maintsy mibebaka ny malagasy zany riavana no ilazana hoe fototra ary miantoka ny fampandrosoana ny tsirairay sy ny isan'ankohonana ny fiarahamonina ny firenena ary izao tontolo izao ny antso ny tompo amin'ny fibebahana ny faneketsika hiverina amin'Andriamanitra ry amin'ity anio ity raha
atokana izao fotoana izao hitondrana mambavaka ny vita fiofanana ny mpitory-teny sy ny katekista na inona fiofanana ataontsika ny omana ho mpitory-teny isika ny omana ho katekista isika ny omana ho mpiandry isika ny omana ho mpiandraikitra eo anivon'ny sampatia isika ny omana ho mpiandraikitra rantsana fanantenana isika ny omana ho mpiandraikitra sekoly-alahady isika dia voafitina amin'ny iraka tokana ny antopisitsika hiantso ny olona ho amin'ny fibebahana hitaizany olona hiverina amin'Andriamanitra ninninona antom-panoloran-tenanao na mpianatra soratra masina amin'ny sekoly-alahady ianao na hitaiza zanaky ny fiangonana sy ny fiarahamonina eo amin'ny sampatia ianao na hirotsaka tsehatra amin'ny fitaizana ireo ankizy sy tanora ho fanantenana amin'ny fifadiana ny fisotro mamamo foka mahadomelona ianao na nantsony tompo sy nosorana ianao anafaka ny voageza ny satana na antsony ianao ho mpitory-teny sy katekista dia miandrona sy voafintina ao amin'ny antso ho amin'ny fibebahana ny antom-pisinao fitaizana ho amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra ny antom-piofananao ho ny soratra masina ry Israely eo miverena amin'ny Jehovahandriamanitra ao fa lavokeroko ianao fiainantsika ankehitriny ry havana eo amin'ny fiainana andavanandro dia maro ny zavatsarotra izay mitranga tokantrano miasimba mikorotana tokantrano tandondomy ny faharavana toe-karena mizongozona asa tsy zarizary sakafo ambany foatra vidim-piainana miakatra fifandraisana any amin'ny fianakaviana marisarisa fifandraisana iraisam-pirenena na eny amin'ny fiarahamonina tapaka mihitsy ary amin'ny lafiny ara-panahy dia tena mitsororoka ny fiainam-panahy ny fiarahamonina amin'izany dia safidy anankiroa no mivelatra eo anoloantsika na izy tsika na izy ny safidy voalohany dia ny fiverenana amin'Andriamanitra ny safidy faharoa dia ny izorana makany amin'ny lalan'ny fahaverezana sy ny lalan'ny fahotana izao Osea 4:12 izao dia mitaona antsika amin'ilay safidy voalohany ry Israely miverena amin'ny Jehovahandriamanitra ao fa lavokeroko ianao inona ary ny hevitra izany andiny soratra masina fitaomana izany miverena voambolana anankiray manandanja ato amin'izao soratra masina izao dia mampatsiahantsika ny fomba fiteny mahazatra eo amin'ny sehatry ny tafika na ny fiarova-pirenena rehefa manome fibaikoana ny mpitaritafika manao hoe todika ivo zay dia miova fitodika ny miaramila rehetra raha nitodika anakany izy dia manao hetsika miara-mitodika mifanohitra amin'izay ny fanatriana todika ivo ny atao hoe miverena fa amin'ny fiainantsika vahoaka andavanandro olon-tsotra dia azo alaina sary koa ny fahasairanany mpamily izay nizotra tao anatin'ny fitohanana teny amin'ny fifamoivozana ka nanapa-kevitra hoe iodina hiverina hitady lalana misy fahafahana mandroso kokoa izay ilay hoe miverena antso mandodina ary antso mafy famporisihana mba hiova fitodika mba hiodina ka hitady ny lalana mampandroso manafaka fa inona indray no hoe lavokeloka ry Israely eo miverena amin'ny Jehovahandriamanitrareo fa lavokeloka ianao no hoe lavokeloka raha zoina ny teny fototra
dia azo lazaina no hoe tafiditra amin'ny fandrika ianao, azo tenenina koa no hoe tafidikizo ianao. Ry Israely eo miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo fa tafidikizo ianao, tafiditra amin'ny fandrika ianao, tsy arabatana ihany ka hoe sahirana amin'ny lafiny ara-tokantrano, sahirana amin'ny lafiny ara-pivelomana sy ny sisa voatanisa teny am-piandohana, fa ny ara-panahy indrindra koa ny tikizo ny zanak'Israely ka antsoina iverina amin'Andriamanitra, tafiditra amin'ny lalatery tsy ahafahana mandroso ny zanak'Israely ka antsoina hitady lalakafy mba hananana fahafana ao amin'Andriamanitra. Fa manampy azahoana izao andin-tsoratra masin'izao koa ny zava-nisy manodidina ny faminaniana Hosea mpaminany, izay naminany tany amin'ny taona 109 talohan'i Kristy ho an'ny tapany avaratry ny fireneny Israely, ireo firenena 10 nitambatra taorian'ny fizarana anankiroa, ny anankiroa atsimo dia Joda sy Benjamina. Ny firenena avaratra dia nanirahan'Andriamanitra ny Hosea mpaminany araka ny faminaniana misy toko 470. Nantsona ilazana hoe ianareo miantehitra ny firenena matanjaka ny Asirianina tamin'izany, aoka tsy hitoky amin'ny tanjaka io firenena io fa Andriamanitra ihany no hitoky io. Raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, mangovotra ny maro manao hoe toa miala amin'ny famatsim-bola ny firenena matanjaka anankiray eto amin'izao tontolo izao, mangovotra izay rehetra niankina amin'izany. Fa Hosea tamin'ny fotoanan'ny Asirianina nampitondraina teny hoe ry zanak'Israely, Andriamanitra ihany ny hitoky io, aoka tsy hiankina amin'ny hery sy ny tanjaka ny firenena izay eritreretinao fa hialokalofana, hianteherana, aoka tsy eritreritra ny famatsim-bola avatsy aroa ka raha tapaka ireny dia hoe tsy hafanao ninina, Andriamanitra ihany hitokiny. Izay ilay tontolo nanirahana ny Hosea. Manoloana ny fifikirana amin'ny firenena matanjaka dia mitaomina hiverina atoky an'Andriamanitra ny fireneny Israely. Fa tao anatin'izany fiarahamonina naminaniny Hosea zany koa dia ny taridalana diso ny mpitondra fiarahamonina, ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fivavahana. Nanoro lalandiso ny zanak'Israely ireo mpitarika azy. Nahatonga ny antsony Hosea mpaminany hoe tsy hany ny lalana, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo. Fa ankoatran'izay koa dia niseho teo amin'ny fiarahamonina lafiny ara-tsosialy ny elanelana be, misy ny manan-karena sy ny mahantra, ka nahatonga ny mahantra tena natsiaro ho tratry ny tsindry azo lena. Ilay fahavoazana mafy, ilay kizo izay nidirana hiantsona hoe ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany no vahaolana. Fa amin'ny lafiny ara-panahy amin'ny alahady lasa teo isika dia nanorana ny mpanjaka faharotoko 17 andininy fahaenina hatramin'ny 17 ampahany amin'izany atao hoe faminaniany Hosea mpaminany. Ao dia voalaza fa ny tapany avaratra tamin'ny fireneny Israely dia rakotry ny sampy hatrany amin'izay atao hoe tobo masina indrindra tilikambo fiambenana, dia nametrahana ny aserahana ny sampy avy amin'ireo firenena manodidina. Tsy ny fiarahamonina ihany fa hatramin'izay hoe toeram-pivavahana masina indrindra tilikambo fiambenana dia nisina sampy. Tena faharavana ara-panahy, mbola mampanakoako ny faminaniana Hosea manao hoe ry Israely eo miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo fa tafidikizo ianareo. Izany ry havana no hevitra izao andiny tsoratra masina tokana tsy maintsy hampieritreritra antsika izao, fa isika koa mba tahaka izany ihany. Tafiditra ny atokantrano kristianina
ireo karazana sampy samihafa ny fitiavam-boninahitra ny fitiavam-bola ny toerana ambony ametrahana zavatra hafa ankoatra an'Andriamanitra mba tsy ilazana hoe ny tapakazo samihafa miverena amin'Andriamanitra fa tafitikizo ianao raha misy an'izany eny an-tranonao raha mitondratondra an'izany ianao eny amin'ny vatanao miverena amin'Andriamanitra ho an'ny fianakaviana mbola voabaiko ny olona anankiray izay mandany sitrapon'Andriamanitra manipaka ny lalana voasorotr'Andriamanitra eny karazana pahita ny dadarabe sy ny sisa sy ny sisa miverena amin'Andriamanitra fa tafitikizo ianao ny firenetsika izao tontolo izao izay mifikitra amin'ny heriny vola mitanjaka ny firenena izay te hamoritra ny firenena mbola andalam-pandrosoana miverena amin'Andriamanitra raha te handroso isika izany no fampandrosoana voalohany indrindra ry havana dia ahoana ary ny ainana nyty andinin-tsoratra masina ity tsy vakiana fotsiny zany Osea 7:12 izany hoe mora tadidy tsy efa haitsika tsenjery ve izy teo zao naverina impiry tsy hoe atao tsenjery fotsiny fa ianana ka voalohany ndeha isika anaiky fa mila fiverenana amin'Andriamanitra ny fiainako sy ny fiainanao tena fibebahana fialana amin'ny ratsy ary fiaikena ialoavany fiaikena fadiso tsy misy olona ho tonga amin'ny fibebahana raha tsy nanaiky fa tafitikizo izy aza manao hoe aiza zay tafitikizo dia ny tsara ny tenanao amin'izao karem'izao ny faharoa rehefa nanaiky ianao fa nanao fahadisoana dia miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny finoana miala amin'ny ratsy mangata-pamelana tena fibebahana tsy amin'ny teny fotsiny fa amin'ny fiainana indrindrako ny fahatelo dia fanaovana dingana makany amin'ny fanavaozana ny verina ianao tsy hoe hiverina mbola hipopopopo nandeha amin'ny lalakizo hafa indray fa hiverina amin'Andriamanitra hiavao amin'ny fiainana raha tokantrano miasimba ndeha hiverenana indray ny fanekena ndra mivakiana hoe inona tokoa moa ilay fanekena mariazy aza rovitina ny bokom-pianakaviana fa vereny jerena indray nylazay ny fanjakana momba n'izany sa mora efa nisy nandrovotra bokom-pianakaviana nanandorona reo misy zany ndeha hiverenana indray vakio zany lalàna momba ny fanambadiana jereo indrindra ny fanekena mariazy nandalo teo amin'ny fanamasinana ianao izany ny atao hoe fibebahana miverina amin'Andriamanitra miverina amin'izay ambaran'Andriamanitra izay raha tokantrano miasina avaozy indray ny fifankatiavana raha toe-karena miozongozina dia aoka tsy antehitra fa tsy amin'Andriamanitra ilay tompony arena isika hiasa sy ilofo tsy raviravin-tanana hanantena famatsim-bola sy aroa fa ndeha hanomboka na dia amin'ny tsy misy aza mba hafana mandia fiainana vaovao miainga amin'ny fibebahana ary inona koa raha toka fiainana ara-panahy miamangatsika dia izao vanim-potoana izao no amalitsika ny antson'ny tompo amin'ny fibebahana hiverenana indray amin'ny fifoazam-panahy amin'ny alalan'ny filomana amin'ny soratra masina sy ny vavaka izao ary no antsoho antsika andray fepetra isika tsirairay avy tsy mandao Andriamanitra na tohina nao tohina vesatra ny fiampangan'ny devoly anao ny amin'izay nataonao ny amin'izay vitanao atreto dia mavesa danja lavitra noho izany ny fitiavan'Andriamanitra
hoy ny soratra masina amin'ny Romanina teo amin'izay ny mpiazan'ny ota ny oara ny fahasoavana be lavitra raiso ny fepetra amin'ny alalan'ny afatry ny mpaminany valio miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao miala amin'ny kizo vokatry ny lalandiso nandehanana mandiana amin'ny lala malalaka afana mandroso bebe kokoa ho voninahitra Andriamanitra misy zavatra mila avotana avy eo amin'ny fiainanao misy lafiny amin'ny fiainanao ve mila fanavaozana tokana ny lalana miverina amin'Andriamanitra mandraisa fanapahan-kevitra iverina amin'ny fo feny fibebahana ao amin'Andriamanitra io Jesoa Kristy manatsotra tanana mamelatra ny tanana eo amin'ny hazo fijaliana voninandray ianao indray ary maneho ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty anafaka anao amin'ny fahotana ho ny teny fampanantenana mamarina izao boky Hosea zao manomboka ny 5 araka ny lohahevitra hoe miverena amin'Andriamanitra fahanavao anao izy dia izao ny fanavaozana raha manakiverina amin'Andriamanitra ianao andiny 5 sy ny manaraka hositraniko ny fihodinany ho tia azy tsy vozonanao fa efa niala taminy ny fahatezerako ho tahaka ny ando aho amin'ny Israely amony tahaka ny Lilia izy ary amaka tahaka ny Libanona isandrahaka ny rantsany ho tahaka ny amin'ny hazo oliva ny atsarantarehany ary ho tahaka ny any Libanona ny hanitra avy aminy izay mipetraka eo ambanin'ny alokalony dia ampahavoakatra vary indray ary aniry tahaka ny voaloboka izy ny laza no tahaka ny any divay avy any Libanona ry Efraimo ataoko iny nitsony izay sampy izao dia efa niaino ka nitsinjo anao tahaka ny hazo kiporeso maitso avy amiko no ahazona ny vokatrao ny teny ioropaka ao amintsika amo zato eny arivo tsy manapataperana ary samy androso ao amin'ny tompo isika amen. Ivavaka isika ankasitrahana ianao Andriamanitro ny amin'ny afatra izay nambaranao anay indray tamin'ity anio ity tamin'ny alalan'ny mpanomponao mitaona anay ho amin'ny fibebahana marina tokoa ianao Andriamanitro iverinao aminao izahay reto izay Andriamanitro manolono izany tenao izany izay dia mieritreritra izany izay fa tsy nahatanteraka tokoa izany baikonao izany ndraindray tokoa izay tompo toa manao zava-dehibe mihoatra noho ny fitiavananao Andriamanitra hataonay ambony ny ankohonanay no anao Andriamanitra ndraindray izay toa variana ny amin'ny fitadiavana vola ny asa mandraraha isan'andro ka ndraindray toa adinonay mihitsy ianao Andriamanitra tompo izany rehetra izany no endriky ny fahotanay izany hotanay koa ankehitr'izay tompo dia mienatra sy mangahy ahy tokoa izahay mianjanja teo anatrehanao ny tsy fahatanterahanay fefa niotona teo anatrehanao izahay efa nanamafy ny fonay teo anatrehanao izay tompo ary niala tamin'ny fahamarinanao nambaranao tamin'ny afatra teo tompo fa mila miaiky ny tsy fahatanterahanay izahay fa izahay rehetra tokoa tompo dia samy mpanota avokoa izahay tsy mendrika ao anao izahay kanefa dia no nitiavinao izahay Andriamanitro ka nanomezanao anay ilay zanaka malalanao izay tsy fonao Jesoa Kristy tompo ilay maty ny solo eloko anay teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjenao anay izany fitiavanao izany efa tompo ndraindray toa tsy takatray izany mifona aminao izahay mamelahy ny elokay mamindra fo aminay
amin'izao vamintonany karemy zao zay Andriamanitra ao dia handiny tena tokoa izahay ibebaka eo anatrehanao zahay iverina marinao amin'ny fitiavanao zay Andriamanitra ao koa mangataka aminao ry zahay ny fanenao masina ne hitarika anay ho amin'izany fibebahana marina izany indreto aryzay tompo tsy nahatanteraka sitraponao manana tsy fahatanteranay zay rehetra tompo ka indro zay anonona ny vavaka mangina eto anatrehanao zahay iaiky ifona ny amin'ny tsy fahatanteranay teo anatrehanao koa mienoanay anao ny Andriamanitra be famondram-po Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana ho anay tokoa ianao fa izay rehetra mibebaka many anatrehanao dia Andriamanitra mamela heloka ianao ary Andriamanitra manadio anay ho afaka amin'ny tsy fahatanterana rehetra noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy anay no hanaovanay izany vavaka fifonana izany. Amen. Tsika zay mibebaka marina tokoa tamin'ny fahatatsika teo anatrehan'ny tompo tsangana ny teny somafaly atolotsy ny tompo atsika famelana ny elitsika hoy ny tompo ositraniko ny fihodinany ity azy tsy vizonanao efa niala tamin'ny fahatezera iza moa no moramora koa ny manao hoe va voavelany elikao sany manao hoe mitsangana ka mandehana ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavelany eloka eo noho ny anaran'ny masina miderany tompo
ho atsika zay voavela eloka dia andeha ambaratsika pabe maso finoatsika araka ny fanekempinoana larana fahatelo mino an'Andriamanitra raitsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia tsara Andriamanitra dia mandresy zao dia finoatsika tompo ampitomboany finoanay amen. Oh
araka ny fandarany ampilatanantsika dia izao a no hiatreantsika ny asa vavolombelona fanavaozam-panoratena fanentanana antsika koa mba hitombo amin'izany fanoratena izany. Fikambana ny mpitoroteny sy katekista ary ny vita fiofanana. Iza moa izy ireo ary avy aiza? Izy ireo dia zanaky ny fiangonana eto amintsika ihany. Sainga nandre ny antson'ny tompo ka nanatanteraka fiofanana araka ny sokajiny avy ho an'ny fiangonana reniny dia mpandray fanasan'ny tompo izay niofana ho mpitoroteny na katekista teo amin'ny sehatra fanomanana laika tao amin'ny synode apartany. Ho an'ny sampana fifoazana dia mpandray fanasan'ny tompo zanaky ny fifoazana na tsiaro ny antson'ny tompo ka niomana teo anivon'ny sefala synode apartany na teto amin'ny synode apartany misy atsika na tany akafa ka nandray ny fanokanana sy ny fanosorana ho mpiandry. Eo anivon'ny sampana vokovokomanga dia ireo zanaky ny vokovokomanga izay natsiaro antso manokana ka vonina hitaizan-kizy sy tanora niditra teo amin'ny fiofanana ho mpiandraikitra rantsana fanantenana, hitaizan-kizy sy tanora mba hifady ny fisotro mamamo sy ny fifoka mahadomelona ary ny toy izany. Eo anivon'ny skoto na ny sampana mpanazava stily dia ireo zanaky ny sampana mpanazava stily mpandray fanasan'ny tompo izay nanolo tena rehefa hitany komiti-pivondronana fa tokony ho atolotra hiofana ho mpiandraikitra eo anivon'ny faritany MTM dia nanatosa izany ao ny mbola miofana ao ny efa vita fanekena. Hitaiza ny zanaka ny fiangonana sy ny fiarahamonina mba ho tompon'andraikitra eo amin'ny fiangonana sy ny firenena. Ary ny eo anivon'ny sekoly alahady dia ireo tinaizan'ny sampana sekoly alahady indrindra ireo mpiandraikitra amperinasa nampahirezina mba hiatrika fiofanana eo anivon'ny samma ka nandray ny fanirahana momba izany rehefa niofana nandritra ny rotaona. Ireo ry havana no atao hoe mandrafitra ny fikambana ny mpitoroteny sy ny katekista ary ny vita fiofanana. Ny synode apartany izay nandrafitra nitsipika anatiny mife ny synode apartany no nametraka izao fikambanana izao vita fankatoavana teo anivon'ny birao fohy be FJKM dia nandroso ny isam-pitandremana nanangana ny atao hoe fikambana ny mpitoroteny sy ny katekista ary ny vita fiofanana. Ny antony dia tsotra, rehefa nandinika ny fiainam-piangonana tompon'andraikitra tamin'izany dia mahafantatra fa azo atao tsara ny mampivondrona ireo rehetra vita fiofanana na avy amin'ny sefala na ny sehatra no tanysaina teo anjaro kitro fampandrotsona ny fiangonana araka ny fiofanana nataon'izy ireny avy avondrona ny hery mba azon'ireo vita fiofanana rehetra tena hijoro ho vavolombelona marina araka ny fiantson'Andriamanitra azy, avondrona ny hery mba havitana asa mivangana eo anivon'ny fiangonana. Ianareo vita fiofanana, ianareo mpitoroteny sy katekista ao anatin'izany. Ry havana malala, tsy ho diso fanantenana ny fiangonana. Raha nanokana anareo nampiditra n'izao fikambanana izao eo anivon'ny fiangonana. Tena ho kitro hifaharan'ny fampandrosoana ny ara-panan'ny fiangonana tokoa ianareo mpitoroteny sy katekista, ianareo mpiandry, ianareo mpiandraikitra rantsana fanantenana, mpiandraikitra mpanazava stily, mpiandraikitra sekoly alahady. Tsy handiso fanantenana n'Andriamanitra ilay ny antso indrindra ianareo. Dia faly ny fiangonana mifanatritava aminareo ankehitriny ary mifantona andinin-tsoratra masina ao amin'ny Isaia 7:20 andininy voalohany. Hitsangana ianareo andray izany. Amin'ny anaran'ny tompo manao hoe
ezao ny fiantsinao fa aza atao malemy asandrato ny feonao tahaka ny an'ny anjomara ka ambara ho amin'ny oloko ny fahadisony ary amin'ny taranaki Jakoba ny fahotany. Ezaka lehibe zany na atao amin'ny fiangonana na eny amin'ny fiarahamonina mahireza sy matanjafa ny tompo momba anareo. Ivavaka isika ry havana. Tompo dia isaorana ianao noho ny fotoana hahafahanay mitodika aminao ka mitondra eo anatrehanao ireto mpanomponao izay nantsoanao ka nalahatra ao ananjara fanompona manokana eto anivon'ny fiangonana arak'izay ny hofanany avy. Meo azy ireo tokoa ny fanahy masina mba tsy anakombombavy izy fa tena ho mpaminany miantso toy ny feon'ny anjomara manambara amin'ny olona ny fahadisoana ary mitaona azy ireny mba hibebaka dia ho tafaverina aminao Andriamanitra izay mandreny feon'izy ireo eny anivon'ny sampana misy azy avy izay mandreny feon'izy ireo ato amin'ny fiangonana eny amin'ny fiarahamonina eny tena hiverina aminao Andriamanitra. Izany Tompo no vavaka sandratry ny fiangonana. Hitanao ny fiainan'izy ireo manokana, ny ara-ankonana, ny ara-kasa fivelomana izay mety ho fianarana mbola ataony na ny fiomanana tozono momba ny fanompona amin'ireny rehetreny dia hiditra an-tsehatra ianao ka hanamarina fa momba azy ireo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompony fiantsoana. Amen. Aoka hipetraka ihany. Sotranao mandrakariva izay Andriamanitra ray zanaka fany masino fa Andriamanitra tianay ianao manambara ny teninao amin'ny mandrakariva ianao. Ankehitriny kosa Tompo dia tsy mitsahatra ny mangataka aminao izahay. Jerenao manokana Tompo ity fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ity. Ianao no homban'ny mpitondra rehetra, mpiandraikitra rehetra manomboka ny amin'ny birao mpiandraikitra fohy be zany hatraty amin'ny isam-pitandremana izay tandreman'ny mpitandrina. Ianao Andriamanitra no hanafieriny tsirairay avy ka samy hahefa amin'ny asa izay efa niantsonao azy ny tsirairay avy. Ankehitriny kosa Tompo dia mivavaka izahay ny amin'ny fivorian'ny synôda lehibe izay tanterahana amin'ity taona ity amin'ny volana Aogositra taona 2022. Ao anatin'izany fivoriana izany indray no hifidianana ireo tompon'andraikitra ao amin'ny mpiandraikitra fohy be ary indrindra ihany koa no hamoahana n'izay ho filohan'ny FJKM hitondra indray izao fiangonana izao mandritra ny efa-taona. Ka dia mangataka aminao izay Andriamanitra, ianao ametraka olona araka ny sitraponao ka hitondra izao fiangonana izao araka ny fahamarinanao, araka ny sitraponao Andriamanitra. Izany no angatahanay sy irinay hitondra izao fiangonanao izao indray. Mametraka fenao ampilatanao izay Tompo ny fotoana rehetra ny amin'izany, ny fanomanana rehetra ianao no hanakinana izany ary mivavaka izay ho an'ny kristiany FJKM rehetra ianao ane momba ny tsirairay avy ary mba hahatonga azy ireo hifikitra mandrakariva amin'ny fononanao, tsy ny anaram-piangonana ny na atoko-piangonana ny mahavonjy anay fa ny mba hifikirana ianao tanteraka anao Jesosy Kristy irery ihany. Vavaka izay Andriamanitra ho amin'izao alahady ny sampanasa fampandrosoana izao FJKM, maro ny asa sahan'izy ireo, ao ireo tompon'andraikitra ao anatin'izany. Vavaka ho azy ireo ty Tompo amin'ity an'io momba azy ireo ianao Andriamanitra, meo azy mandrakariva ny hery, ny tanjaka fahasalamana ahafahany miatrika izany andraikitra goavana eto anivon'ny fiangonana izany. Ka dia mba hatsapa tokoa izy ireo fa misy ny tananao mahery mitsotra ho amin'izy ireo ka hanana ny antoka amin'izay rehetra andraikitra efa napetraka ao taminy. Tsy adinay ambavaka Tompo ny mitotro ambavaka ity firenena misy anay ity. Tsisy miafina aminao Andriamanitra ny zava-misy iainanay malagasy amin'izao ankehitriny izao. Manjaka tokoa Tompo ny fahalovana, manjaka ny tsy fahamarinana, manjaka ny tsy fandripahalemana izay miseho etseroa eto amin'izao firenena misy anay izao. Tompo, jereo manokana ity firenena ity fa na dia mivoaka ny trano ary izay Tompo dia matahotra sao dia isan'entaka
ary dia mitranga tokoa ny von'olona isan-karazany amin'izao ankehitriny izao. Tompo, vonjeo ty firenena misy anay ety, ary ataovy miverina aminao tokoa zahay malagasy, ataovy tena miverina ao misitraponao zay tompo, fa noho ny elokay, noho ny fahotanay, noho ny hamafisan'ny fonay, no antony fahamaizanao Andriamanitra eny koa izao firenena izao. Dia mamindrafo any mpitondra fanjakana rehetra ianao Andriamanitra, manomboka any amin'ny filoham-pirenena izany sy ireo ambaratonga rehetra misy eto amin'izao firenena izao, mba hatahotra anao Andriamanitra izy ireo, mba tena iaiky tokoa fa mpanota izy ireo, ary mba handeha amin'ny fahamarinanao Andriamanitra ny tantanana izao firenena izao. Ka mba tena ho firenena matahotra anao zahay tompo. Jereo ny vahoaka malagasy rehetra miainao anatin'ny fahasahiranana ankehitriny zahay tompo, momba ireny vahoaka malagasy tenanao. Ao ihany koa tompo ireo zay traboina any amin'ny sistany rehetra any amin'ny faritany rehetra any tompo, zay iaran'ny rivodozaka tsy manana trano ny alofan'izy ireo. Jereo izy teny Andriamanitra, ary mahatsiaro ambavaka ho azy ireny izahay. Ianao ampahery ny tsirairay avy, ary ianao ampitraka amin'ny fanantenana fa eto amin'ity nosiny ety tokoa ianao Andriamanitra, ary Andriamanitra manjaka feny io tenao. Ka javely iraviravo tanana re tompo, ireny malagasy namanay ireny manolona ny zava-misy iainan'izy ireo. Fa izay rehetrarehetra ihany koa tompo, manana an'izay rehetra mba etaetanay tianay asandra teto anatrehanao amin'izao vavaka fangatana izao ara tompo, dia indro izay vavaka mangina hangataka eo anatrehanao ka mienoana tsirairay avy ry Andriamanitra. Sitraka era tompony mampiombona ny feonay amin'ilay vavaka nampianarinao ny mpianatra ao fahizay manao hoe ranay ao izany an-danitra, mba masinana ny anaranao, tonga any ny fahazakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany eo an'io izany any sasa ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay, ary izay mitondra ao amin'ny fakapana, mba manafahany amin'ny ratsy, anao ny fahazakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. raisoa amin'ny finoana ho tanteraka aminareo ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo samy ho tanteraka ka ho karovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompontsika. Amen.
ho an'andriamanitra irery any ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.